Faly miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'izao direkta ny fanomezantsika fotoana androan'izao indray a dia arabaina antsika rehetra ao Antananarivo izay nahazo an'ity déconfinement partiel ity. Ny any amin'ny faritany moa izany a dia mbola mikorotakorotana ihany ny fandaminana fa ny zavatra tsapa dia hoe nanomboka androany 20 aogositra dia mahazo miasa ny fitateram-bahoaka hatramin'ny 20 alina. Dikan'izay zany a dia mahazo miasa mahafaka mandeha amin'ny fitaterana ny olona ary mba tiako fantatra hoe inona ny fepetra raisina miaraka amin'izany fitaterana afaka miverina miasa izany indray. Ny any amin'ny faritany moa dia hitantsika fa hoe mahazo miditra ao Antananarivo ny avy any amin'ny faritra fa ny ao Antananarivo kosa mbola tsy mahazo mivoaka. Mahagaga daholo izany rehetrarehetra izany a fa zao fotsiny zavatra teneniko dia hoe tsy nandaitra ny confinement nandritra ny 5 volana izay natao tao Madagasikara. Ninona tenen'ity fitondrana ity dia mauvais plan, mauvaise idée tsy nandeha tamin'izay loany raha iny resaka confinement iny. Ary amin'izao tsika miteny izao décrété état d'urgence pour 15 jours ry zareo fa 5 état d'urgence anakanana fotsiny ihany ny olona tsy vezivezy sy tsy tangorongorona fa raha ny coronavirus dia mbola misirkula ihany ny valanaretina dia mbola mitombo ihany fa ny testa no tsy mitombo. Meko isa-kely sika rehetra. Amin'izao tsika miteny izao dia 50 065 ny testa vita hatramin'ny volana marsa ka hatraty amin'ny volana aogositra. 56 000 marsa, avril, mai, juin, juillet, août, 5 volana. Nanomboka tamin'ny 20 marsa no natao ny état d'urgence, 26 août tsika androany 5 volana sy 4 andro. Dikan'izay eo amin'ny 10 000 tests en moyenne par mois. 10 000 tests en moyenne par mois. Dikan'izay zany sur 27 000 habitants, ataontsika hoe 26 000, 27 000 habitants. Total ny olona vo ao anaty statistika 14 554. Inona ny tiako tenenina dia izao. Forsena fotsiny hoe efa voafehy ny valanaretina. Forsena fotsiny hoe efa midina ny isa satria tsy maharaka ny testa, tsy maharaka ny tosika fameno, tsy maharaka ny vaditsinjo, tsy maharaka ny fimenomana à gauche à droite sy ny famonoana afo à gauche à droite dia aleo mody lazaina fa hoe atsahatra daholo izany rehetrarehetra izany atsahatra progressif. Ny taty andafy taty lazaiko anareo ary tsy nety ihany fa eto moa izany no hitantsika. Rehefa hoe déconfinement dia misy fanazavana marobe izay ataon'ny ministra tsirairay manomboka teo amin'ny prime ministre izay nandeha teny amin'ny parlement nanazava mikasika ny mpianatra. Inona no ataon'ny mpianatra miverina mianatra, miverina ny any amin'ny crèche, manahoana ny any amin'ny lycée, manahoana amin'ny collège, manahoana ny any amin'ny école primaire. Avy eo mandeha koa hoe manahoana ny transport. Amin'ny ora takininona mandeha ny olona ary amin'ny ora takininona ny olona miasa ny mandeha. Firy kilometra ny azo aleha sy ohatrohatran'izany. Izay zany ny zavatra mitranga. Ny any amintsika tonga dia vaky-bal tantely afa-drakitra tsy haiko intsony. Avy eo nisan'ny olona sitrana. Za zany tsy hanomenareo nisan'ny olona sitrana satria ireo natao hoe chiffre bidon. Ny olona sitrana any an-tranony any dia isaina ary aizareo manisa anazy hoe
Sitrana hono ihany tsy fantatra hoe ahoana tsara le suivi an'ireo olona testé positif dia rehefa avy eo izy hita hoe sitrana. Fa ny mahagaga dia izao, ny olona maty any an-tranony tsy voaisa, ny olona maty any amin'ny hôpitaly tsy voaisa, fa ny olona sitrana voaisa. Mba hanenana le isa zany ilazana hoe voafehy ny aretina. Eo anelanelan'izay za dia miteny aminareo hoe compétence inona no ilazana fa voafehy ny aretina, satria na eo amin'ny lafiny ekonomika, na eo amin'ny lafiny sosialy, na eo amin'ny lafiny indrindrandrindra ara-pahasalamana tsy nisy zavatra voafehan'ity fitondrany ity. Io zao tsika nahita ny gouvernement izay nisolo tamin'ny herinandro fa dia ohatrany hoe mahagaga le olona efa tsy mahay tazomina. Ny ministry ny industrie sy ny économie zao dia mitotongana be io zavatra io, mitotongana io secteur-an'io ary tsy hita mihitsy izay zavatra hoe azony zareo natao mba hitazomana an'le économie na dia mba farafaratsiny hoe mba ahafahan'le économie niodina, fa tena hoe tsy nisy total ny mesure andraisiny, tsy nisy tsy hoe kory ny tsy nanantona azy ireo mpandraharaha, tsy hoe tsy nanantona azy ireo ny mpiasa, fa ny filohan'ny repoblika no migere ny zavatra rehetrarehetra dia zareo manara-drendrano tsy manana cerveau eritreretina, tsy manana compétence ao ampiasaina, dia ny résultat des courses 0,8 ny taux de croissance moins 0,8. Dikan'izay zany dia be dia be ny very asa. Tamin'ny chiffre azonay farany aloha dia teo amin'ny 47, fa za sura fa mety efa niakatra io isa io. 47% ny orinasa malagasy ny katony, 47% ny orinasa izay tsy tafavoaka noho n'io tsy fahananany ministèran'ny industrie, ny varotra sy ny commerce ary ny économie compétence dia ny katona ny andro tokony ny atsasaky ny orinasa malagasy. Etsy andaniny ny taky ny syndicat tamin'ny alalan'ny SSM sy ny syndicalisme et vie de société, ny secrétaire général Barson Rakotomanga izay isaorantsika tsy ny kely soroka mihitsy, nanao ny ainy zavatra, nanao an'izao rehetrarehetra izao mba hitakiana hozy izy hoe indemnité exceptionnelle de chômage technique, anampiana andreo mpiasan'ny mpandraharaha, mpiasan'ny orinasa tsy miakina very asa. Tsisy ninona natao azy ireo mandraka ity ny androany. Fa inona ny zavatra henontsika androany dia pré tsinjo fameno omena avy amin'ny volan'ny knapsa, ny fanjakana ny manao garantie ary ny efa manana ihany ny tovanana. Fantatrareo moa isa zany ty orinasa nahazo voalohany an'io fanampiana io société akanjo. Io société akanjo io dia nahazo ny marché rehetra momba ny masika izay ny komandin'ny fanjakana. Zany hoe anisany orinasa izay nahazo marché goavana be izy nandritra ny coronavirus, tsy manana olana, tsy manana problème ary tsy voatery nandroaka mpiasa, kanefa dia ny mpiasany ihany izao no mbola nomena voalohany an'ireto vatsy ina moa ty fampindramam-bola tsinjo fameno. Tiako tenenina dia izao, tsy volan'ny fanjakana io volan'ny knapsa io, fa volan'ny mpiasa izay manao latsakempoka isam-bolana mba hitsinjovana ny retraiten'zareo. Ary nangatana hoe mba homeo 3 volana indemnité de chômage technique ireo mpiasa izay mandoa latsakempoka, izay very asa, mba ahafahan'zareo miatrika ny confinement sy ny toy an'ity déconfinement mandra-pahitana asa vaovao. Tsy
tsy misy na dia hoe inona zany ny vahaolana ho an'ny zareo fa ity le olona izay efa miasa ihany no mbola ampindramina. Za tsy miteny hoe tsy sahirana le olona miasa, sahirana ry zareo fa ireto tsy miasa inona ny atao azy ireo satria sady tsy mahazo amin'le tosika fameno, tsy mahazo vaditsinjo, tsy mahazo an'le pré tsinjo fameno. Inona zany ny azony? Tsisy asa very anampy ny chômeur efa be dia be eran'ny Madagasikara. Dia manome ohatra anareo na tany Rwanda, na taty Europe na ohatr'izany nanome gratuitement indemnité de chômage partiel ho an'ny mpiasa ny fanjakana, nanome ihany koa pré bancaire atao préférentiel sady lavitra be ny fandoavana anazy ho an'ny orinasa rehetra ny fanjakana. Fa tsy nisy fotoana nandeha ny prime ministre frantsay na ny président frantsay andeha anatitra an'izany, andeha hoerahoera hoe izay tena manao zavatra ka andeha anatitra izany any amin'ny société manan-karena indrindra eto Frantsa. Tsy nanao an'izany. Fa ny ao amintsika zany manao zavatra kely dia mihoerahoera dia anampenana an'ilay zavatra ngeda be tsy vita. Misy miteny aty amiko, maninona raha mba dokafana koa ireo izay zavatra kely mba vita ny fitondrana fa aza dia ny ratsy ihany ny tenena, dia ozy izy hoe zany ny atao hoe fisolelafana. Ho anao izay nanoratra an'izay taty amiko za tsy mpisolelaka, je suis désolé, raha ianao te hisolelaka amin'io fitondrana io andana na najery daholo izay zavatra mety nataony dia dokadokafy sitrany hoe mety mba mahazo ariary avy any amin'ny fitondrana ianao, fa tsy zany anao an'izany. Miala tsiny za koa tsy raha nanao zavatra ohatr'izany. Ny zavatra tsy mety goavana be 99% amin'ny zavatra ataon'ny fitondrana tsy tazay solution. Dia tena à côté de la plaque les décisions raisina ve ny andeha dokadokafako sanatria miala tsiny fa raha ohatra ka l'inverse le izy hoe 80% na mbola ataoko raha hoe 60% mety dia 40% tsy mety, dia amin'izay fotoana izay mety possible ny manao an'izay zavatra teneninao izay. Fa raha hoe ny 1% amin'ny zavatra ataony ataoko hoe 1 pour 1000 amin'ny zavatra ataony no ohatrany hoe mampisy tombontsoa an'ireo olombitsy kely ao amin'ny firenena fa nefa ny 7.7% isanjato ny olona fadiranova na mihinana anganiny ao amin'io Madagasikara io dia miala tsiny fa tsy afaka handokandokany zavatra ataon'ilay fitondrana ny tenako. Io zao ity resaka knaps aty dia azavaiko kely anareo. Zao ny fanazavany Andry Rajoelina. Averina isam-bolana mandritra ny 12 volana io vola notrosaina io. Tsy misy zana-bola hozizia io vola io fa 10% isam-bolana no averina. Mahay manisa daholo ve tsika? Raha 10% fois 10 dia manome 100%, raha 10% fois 12 dia manome 120%. Dikan'izay raha ohatra ka ity vola notrosaina, raha ohatra zany ity vola notrosaina averina isam-bolana mandritra ny 12 volana à raison de 10% isam-bolana dia tapitra ny 12 volana dia namerina 120% ilay olona. Azonareo ve zany? Dikan'izay 20% zana-bola mihoatra lavitra noho ny pré bancaire zany, satria ny pré bancaire misy ao Madagasikara amin'izao tsy 20% isa-taona zany, 13% ka hatramin'ny 17% fa tsy 20%, ary ao anatin'ny 5 taona 4 taona fa tsy 20% anatin'ny herintaona. Dia inona zany ny tianareo ho tete afako amin'izany? Mampite hamelaky ny tamaina plutôt le tsy fahaizana manisa dia miteniteny foana. 120% no averinareo ry mpiasan'ny akanjo izay nandray an'io tosika tsinjo fameno io. Dikan'izay 20% taux d'intérêt ho alohanareo mba misaina kely.
5 tsy omena tsiny moa nareo fa zara raha nazo an'iny dia merci président fa ny ambiny io 20% io zany a ahoana io 20% amin'io vola io ohatrin'ny zay mila mangarahara efa nametraka fitoriana ny société civile hoe mila mangarahara amin'ny fitantanana nyty vola mpanjakana sy ny vola ny atrena nyty coronavirus ty izahay koa mila mangarahara amin'ny fitantanana ny volan'ny knapsa io satria misy 20% ana zanabola makaiza io zanabola io nefa ianao eo milaza Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsisy zanabola le izy a dia fitapitahanao le olona satria verinao fa tsy mahay manisa ohatranao daholo ireo olombelona reo raha ny tena ianao hoe io vola izay indraminareo io a dia averinareo ao anatin'ny 10 volana à raison de 10% isaky ny mamerina dia mety le kôty fa raha mitena ianao hoe averinao anatin'ny herintaona le izy a dia 120% tompoko ny averin'le olona amin'izany ao manko ny lazaina hoe compétence tsy mila manao an'izany équilibre régional izany tsony inona moa zany za manokana tena tsoriko fa za tsy tian'le équilibre régional fa za kosa mahita hoe rehefa misy olona ka compétent avy any amin'ny faritra tsirairay avy a dia tokony omena anjara izy ireny omena toerana omena sehatra ahafahany mivelatra ary omena sehatra ahafahany mampiasa ny traikefany tsy équilibre régional zany amiko fa tena atao hoe participation nationale ny olona rehetrarehetra fa ry zareo mpanao équilibre régional baka manomboka hatramin'ny baka faux diplôme ny ao anaty gouvernement baka plus 2 ny any amin'ny population baka plus 24 ny any mena nefany ny CEP dia atao daty samihafa ampiasana eto le baka plus 24 ampiasao le double doctorat na dia mbola tsy manana doctorat dia mahalala fa hoe tsy possible hoe ny ao Antananarivo izay tsy nianatra mihitsy indray ny andeha hampanaovina CP mialoha tsy mila baka plus 34 zany fa bon sens fotsiny dia fa ahitana fa ny CEP sy BEPC zany miala tsiny fa raha amin'izao andro ny coronavirus tsy nianatra zao ny ankizy inona no adinonareo eo inona no hadinina amin'ireo mpianatra tsy nianatra ireo ny aty andafina ny baka arany natao évaluation na mo filazana azy hoe continue zany hoe zay zavatra rehetra nataony nandritry ny taona no évaluena anazy ohatray koa ny examen hafa ny brevet fa ny any amintsika mahay bery baka plus 24 miaraka amin'ny baka moins miaraka amin'ny zareo faux diplôme dia ny CEP atao le 15 ho an'ny Antananarivo dia mbola any aoriana ny any Tuiliara izay nianatra foana sy ny any amin'ny faritra sasany izay nianatra foana hopotehana ve ireo ankizy ireo dia avy eo zany ireo ankizy ao Antananarivo ireo na ho ambany be ny tao fahafana na ho ampidinina be ny délibération dia na tsy mahera dia atao afaka zay ve zany ny tiana atao eo anelanelan'izay ny zanaka reto mpitondra nefa n'izy mipetraka ao Antananarivo za raha ohatra ka mipetraka any Antananarivo mipetraka Madagasikara dia mianatra any ny zanako fa ny zanaka reto mpitondra tsy vitany hoe mianatra any amin'ny école vazany ny zanany fa indrindrandrindra ampianariny aty andafy reto ny zanany ampianariny aty andafy ny zanany dia zanatsika gasy ny mihinany anganiny ao miala tsiny amin'ilay fitenenana fa tsy haiko hoe inona fomba fitenenana le izy ny zanatsika no ao a Madagasikara ao tsy mianatra ny examen tsy zarizary terena ao anatin'ny fotoana fohy terena amina calendrier tsy mitombona tsy misy logika tsy misy fanazavana tsy misy hoe inona ny antony dia ny zanaky ry zareo aterina aty vao tamin'ny herinandro lasa teo il y a 10 jours miala Rajoelina nanatitra ny zanany andeha hianatra aty fa maninona moa zanakareo no ampianarina aty andafy nefa nareo mianatra nefa nareo mipetraka any Madagasikara satria efa avy mipotipotehanareo ilay fampianarana dia tsy mila ampianarinareo ny zanakareo
raha au moins napetrakareo tany amin'ny tsy maninana tany amin'ny école française any amin'ny AEFE fa au moins reny école reny koa nany nijaly reny satria tsy afaka nianatra nandritra ny confinement io dia tsy haiko hoe inona no fepetrany raisiny zareo mikasika ny brevet sy ny bac fa ity zavatra mitranga mikasika ny fanadinam-panjakana ity dia tsy azo ekena ka asakasakareo natoko titre mitokana natao hoe tsisy mandeha amin'izay laoniny ao Madagasikara nefa mandra-paroviana no any aketsika an'izao potehana ny fampianarana dia rehefa avy eo ny zanatsika indrindra ireo ankizy any amin'ny faritra sy ireo ankizy ao Antananarivo mba nahita fianarana zany dia ho zéro tsy misy mandeha amin'ny laoniny intsony ny fianarana potika no avin'ireo zazo ireo potika no avin'ny mpianatra malagasy dia nefany rehefa avy eo izy anao recrutement ny any andafy no afarany avy ony le olona tsy niarantolona ihany koa io raha mba niarantolona moa naninona fa ny olona izay nangalara-mbato izay olona nanampy azy tao amin'ny ana tao tsisy raisiny baka moins sa daholo ny alaina ny baka plus 2 sy ny faux diplôme zao ny olona mba ataoko hoe tena hoe averiko ihany le professeur amadamady ministry ny santé teo ny olona nekeny ny mpanohitra sy ny fitondrana ho nanao mba zavatra araky ny tokony ho nataony tamin'ny asany dia na dia au dernier moment raha dia mbola nasanjoro ny tako hoe tsy manana fitaovana ny hôpitaly hatrena coronavirus kanefa dia nasorona kitsirano ohatry ny malpropre zany ny zavatra mitranga ao amin'io fitondrana io ny olona manana compétence sy masamijoro manana ny etika manao ny asany asorina ny olona mangalatra manao népotisme manao corruption conflit d'intérêt sala ministre ny intérieur mandeha metsena ao amin'ny tsenambadiny mbola facture TVA amin'ny tokony atao TMP 8% dia facturena 25%. Et en plus, tsy tokony isy akory le 8% fa tokony détaxé total raha ohatra ka ny PNUD ny manao azy kanefa izany olona izany dia mbola tazomina rehefa misy scandale satria dia nifanesy ny scandale tato ato nandeha ny scandale ny ministry ny serasera mandeha manao désaveu public ny ministry ny santé nianatra firy taona tena médecine moa zany io ministry ny serasera io ka malala exactement hoe tsy ohatran'io ny tokony hitatana ny ministry ny santé tsy ireo no ilain'ny ministry ny santé amin'ny fampandehanana ny ministerany nianatra firy minitra nianatra adiny firy tany amin'ny médecine moa zany io ministry io mandeha midénigré ny ministry ny santé izay tsy azo ny aplarina aminazy akory ny diplômany nefa dia tsisy sepetra ny raisina amin'izany ministry ny serasera zany na ny fanalambaraka n'le gouvernement hoe mifanipakoatra ny valalakarona tsy manao solidarité gouvernementale dia nefa n'izany no mbola tazominao io ministra izay nilaza hoe tsy mafy noho ny pesta sy ny choléra fanompanany olona nge zany nefa dia maty mihoatra lavitra noho ny pesta sy ny choléra ny malagasy amin'izao tsika miteny izao firy ny malagasy maty teo ary mbola firy ny mbola ho faty miala tsiny inona ny mahatonga an'izany tonga ny fitaovana respirateur non tsy même pas respirateur concentrateur d'oxygène concentrateur d'oxygène na 5 litres no nafarana zany hoe le kely indrindra en sachant hoe le 12 litres no tokony ilaina raha ohatra ka hiatrika coronavirus ao anatina hôpitaly ianao le 12 litres no tokony nafarana le 5 litres no nafaran'ity fitondrana raha ohatra ka ampirian'ireo eo amin'ny ataontsika hoe marché privé zany eo Antananarivo efa eny amin'ny détaillant 150 000 ariary
1000 isa amin'io a zay nafara nalazaina fa natonga 1000 isa tsika 150 millions d'ariary. Io 150 millions d'ariary io zany a no novidina hiatrena ny coronavirus ary aiza ny fanafody, aiza ny fanafody sasany, ahoana ny firy exactement nouveau lit d'hôpital napetraka eran'ny Madagasikara. Tsy Antananarivo ihany ny resako ny fitokatokanana eto Antananarivo manko efa hitantsika fandriana 3-4 ny tokanana tery amin'ny CCI, tery amin'ny manara-penitra dia ohatry ny efa nanao 3-4 izahay aty andafy aty raha nandefa fandriana 10 any Madagasikara nefa zay olon-tsotra nandefa fandriana lit d'hôpital médicalisé any Madagasikara 10 izareo amin'ny fitondrana reo ny ataony firy ny lit d'hôpital vaovao satria amin'izao tsika amin'ny tezao dia feno impoka ny hôpital. Ny vola nolanina tamin'ny CVO mila misotro rano. Lanina tamin'ny CVO ny vola nolanina tamin'ny écran plat miopapana amina matériel informatique miopapana ny vola nolanina tamin'ny 70-44 ny vola nolanina tamin'ny fanaovana colisée de la discorde ny vola teo anelanelan'izay ny fanafody tena tokony hatrehana sy ny fitaovana tokony hatrehana ny CVO ny coronavirus tsisy. Zany ny zavatra misy nefany a mba tiatsika ho hita iny zao efa mivoaka ny facture ny écran plat fa zazany dia mitaky ho anareo izay miasa ao amin'ny fitondranao avoay re tompoko ny facture ny CVO ohatrinona no ny facture ny fanjakana ny CVO ny zaraina ho an'ny malagasy nandritra ny herinandro teo amin'ny herinandro teo manko ny zarana ny reny CVO reny eran'ny Madagasikara ilayntsika ho fantatra izany ohatrinona ny facturena andreo Artemisia firtonina no vidina tany amin'ny Bionex ny vidiny fanjakana avy hatrany ary anaovana mise en paquet ao amin'ny salle de cérémonie ao Iavoloha. Mila fantatritsika izany satria ny vidiny fanjakana tamin'ny Bionex ny Artemisia ary avy eo atao en paquet lesy dia amidy ny fanjakana 15 000 ariary 20 000 ariary amin'ny olona rehetra indray na amidiny ireo izay mikarakara azy ao Iavoloha amin'ny fanjakana dia fanjakana mizara an'ilay izy. Ilayntsika ny facture an'izany ka miantso anareo izay manana accès amin'izany facture izany avoay ilay izy avoay fa mila fantatritsika io. Avy eo CVO tsy mandaitra tsy immunisé akory n'ilay olona misotro tsy préventif ilay sady tsy curatif nefa zany nandaniana vola aiza zany fanafody sasany satria zao koa dia na eno zahay satria izay nandefa fanafody any Madagasikara notakiana douane lezy ary tsy vitany hoe notakiana douane tsy maninona aloha ny taxe fa tsy navela hiditra fa hoe tsy azo atao mampiditra fanafody ao a Madagasikara raha tsy ny fanjakana ihany no mahazo manafitra an'izany na ny SPM ohatray. Ianareo sady efa tsy mavita, ianareo sady efa tsy manao, izahay mba manao izay kely vitanay tsy avelanareo manao fa dia nahazo tamin'ilay mpiandraikitra n'ilay famoahana fanafody tao moa le olona tao amin'ny douane tao satria manao Sénégal nazy baiko, manao gasy nazy baiko, le gasy nazy baiko manko misolelaka mibaiko azy ny ohatrin'iny dia ny fanaovany anazy ohatrin'iny ny fanatanterahany anazy satria misolelaka ka dia mialatsiny aloha fa dia nahazo paquet amin'ilay mpiandraikitra n'ilay famoahana fanafody tao satria fanafody amonjena ny hainy malagasy io tsy handeha ho amidy io fa handeha ho zaraina kanefa dia hoe tsy azo atao mampiditra n'ilay fanafody fa to dia réquisitionné ny fanjakana ny fanafody izay ampidirinao. Izay tsy anaky an'izany tsy manaky an'izany zay
tsy anareo rery aloha Madagasikara ny ataonareo amin'ny volam-bahoaka sy ny vola azon'ny vahoaka raha efa tsy hitanay izay anaovana anazy ankoatra ny menimenina eto koa zavatra mba ataonay ny kely mba ataonay dia sakananareo mbola zay aloha ny vitanay ka dia zao za zany dia miteny miandry tsika miverina miasa amin'ny normal tsika rehetra zao io fa manomboka misokatra zany zao ny état d'urgence zany amin'ny alina zany sisa no misircule ny virus tsy maninona zany ry malagasy efa niaina atao anatin'ny virus tsika dia ny itsaboana azy sisa no atao ahoana ny fomba isorohana faran'izay zoky ny fanasana tanana ny fitandremana ny fadiovana sy ny rehetrarehetra dia ny fitsaboana io zany dia mbola isorako ny paramède na n'olo-tanana anome fanampiana ireo izay marary ame ino moa ty consultation gratuite ho an'izay marary sy izay tsy afaka manantona tsy tafiditra tsony eny amin'ny hôpitaly isorantsika an'ireo paramètre sy ireo médecin rehetra izay nanolo-tanana amin'izany dia zareo moa manao publication mikasika an'izay fa dia izay zany no afaka hifanampianay aminareo dia izahay manome fanafody any amin'ireny paramètre izay miara-miasa aminay rehetra ireny amin'ireny médecin izay miara-miasa aminay amin'ireny CSB2 na clinique privé izay miara-miasa aminay mba hizarana andreo fanafody izay kely voatsirambin'ny tanana avy ety andafy nalefany ohatran'izay koa ireo lit d'hôpital izay lasa fa mety mbola afaka ray volana angamba andreny vao tonga satria na décembre izy dia amin'izay vao tonga fahateniteny hoe raha ireo indray mbola lazaina fa hoe tsy mahazo avoaka satria zao dia miady tsika zay dia teneniko satria manko ohatrany hoe apanage ny ty fitondrana ty ny fanaovana fanafarana zao rehetrarehetra zao ndraikizisionena ny PPN ndraikizisionena ny vary dia nakaiza moa zany zao le izy tapitra anay zao le fizarana vary vatitsinjo satosika fameno tsy haiko tsony moa izy zany le izy vatitsinjo satosika fameno fa social-mbahoaka moa zany ny anarany farany teo tapitra le izy dia en même temps araky ny hitantsika ny vaovao navoaka maly sy fakomaly 150 millions de dollars anaovana amerenana ny fanisana ny olona isapokotany 150 millions de dollars oreo olona ho averina isaina le olona dia andaniana vola dia fa hitantsika moa reny carnet tsara tarehibe zaraina isaka fokotany ary misy manana doublon androany hafa dia amin'ny herinandro misy hafa indray satria atao fafikatrana indray le vola 150 millions io anisana olona dia anaovana marché ana carnet pokotany any amin'ny tsy mivonto foana amin'ny manaintaina le olona ao amin'ny fokotany tsy misy hohanina le olona ao amin'ny fokotany tsy misy arapaka dia carnet pokotany no anaovana marché mba anisana an'le olona tsisy arapaka mba azonareo ve reto zany iza ndraiky io no nahazo an'io marché na carnet pokotany io iza ny imprimerie nahazo an'io sur fa tsisy appel d'offre fa gré à gré ary azagaky tsika raha hoe Injet na ny société d'imprimerie any maire indray no nahazo an'io na société d'imprimerie andreo olona akaikikaiky fitondranareo fa satria zany ny zavatra mitranga ao népotisme favoritisme corruption conflit d'intérêt tsakjanona fa ny zavatra tena marary ny vahoaka tsisy zavatra atao tsy misy nininona atao dia ho anelan'elan'izay ny vahoaka mandeha mangalatra mandeha manendaka mandeha manao alabotry dia rehefa avy eo migadra rehefa tratra dia migadra ny ao amintsika manko ny kely ny tsy mba mamindro ny olona izay manao zavatra kely ny heloka kely tonga dia ria mafy dia mafy ny sazy marina fa tena scandale be mihitsy n'le hoe DGCOM mamo nandona olona nanao outrage tamin'ny mpitandro filaminana fa amiko zava-dehibe ny fametrahany fialana
tsy niterena tsy nivozonana izy tsy nisy hoe ino ny feo ary tsy niandry ora firy akory dia nametra-pialana le izy mety isy teny ianareo hoe ka namanao taloha izy dia arovanao fa izany midika fa ny namanay koa zany tsara taiza tsara dia mitazona ny etika na misarakara ny lalana ianao lasa ny mapara zay mandeha aty amin'ny fanoherana dia tazominy etika rehefa tsy mety malanja tena miala zay tsy nifampiresaka zay hoe miala izy na tsy miala ary za dia tena choqué ary tena nalahelo ary tena torovana mihitsy nahita an'ireny zavatra nitrangy ireny Andriamanitra ino ty fa rehefa nahita hoe nametra-pialana izy dia ozy izy amiko hoe efa niracheteny ny zavatra nataony akoatran'izay mety ho sazy mahazo anazy any amin'ny civil sy any amin'ny pénal titre de dommage intérêt sy ny mety hoe ho sazy contravention na correctionnel ho azony noho ny fandratrana tsisy nilaza mihitsy manko hoe tsy mandeha zany zavatra zany fa tsy maintsy mandeha zany ary mety tsara fantatrareo fa ny saziny ireny zavatra ireny dia correctionnel entre ny 100 000 ariary ka hatramin'ny je sais pas firy millions d'ariary ary manomboka hatramin'ny 6 jours ka hatramin'ny 1 an non 3 ans d'emprisonnement ny saziny ireny zavatra ireny zay zany tsy dirantsika fa eo amin'ilay resaka éthique eo amin'ilay resaka déontologie eo amin'ilay resaka hoe ny antsika ny olona izay manao ny zavatra ataontsika hoe kely no tena melohina faran'izay zokony fa manahoana moa ny eloko ty bombo susety 8 milliards zany ange reto tena mavita fiainany vahoaka malagasy zany nefa dia nangalarina kitsirano ary tsara fantatrareo fa tsy bombo susety rery nangalatra ny voly io nanodikodina ny voly io fa izy no nanaiky nampiasaina anaovana le fanodikodinana fa ny CCO ny ministry ny intérieur izay nanao sans objection anio sy ny filohan'ny république sy izay ministra ao anatin'ny CCO dia ny ray tsy kombakomba taminy aiza ny sazindreo maninona tsika tsy miteny maninona tsika tsy mitaky ny fanasaziana ny filohan'ny république ny ministry ny intérieur ministry ny serasera ny ministra bombo susety mainina teo aloha mba ahazo ny sazisazana azy tamin'iny fanodikodinana 8 milliards dia izao mbola miampy an'ity 1 milliard nanaovana conflit d'intérêt ny fidiana tao amin'ny TED ity amin'io tsy tahotra tsy menatra akory ity ministry ny intérieur ity mandaingy izy hoe PNUD no mividy anio sy naka ny facture tany amin'izay vidianana anazy dia niprésentena teto aminay ilay izy nanaovanay hoe ekenay io sans objection alors que rehefa nanontaniana ny PNUD dia tsy izay ny zavatra misy fa ny ministère ny intérieur sy ny CCO no nitady hoe aiza ny fournisseur aiza ny facture dia nentina tany amin'ny PNUD hoe tia aloavy ary tsy mijery tsara koa le ao amin'ny PNUD ao zany hoe zavatra misy TVA avy ny alohanareo ho anareo izay mpandika teny ao amin'ny PNUD atao fitongany zany zavatra zany ahoana no anekenareo facture misy TVA nefa ianareo censé tsy mandoa TVA dia ny olona ohatran'izany tsy raharahintsika na tsy voasazy ara na hoe raharahintsika fa tsy dia tena hoe tsy maninona fa dia io reconduit ao anaty gouvernement dia mbola hanao ny ataony nefa za dia miteny aminareo fa nandritra n'izay 10 volana nisy ny confinement nisy ny état d'urgence zay izany hoe nanao izay saim-pata ny fitondrana io amin'ny marché gré à gré amin'ny marché misy conflit d'intérêt sady mieritreritra hoe tsisy mahita ny tsisy bedy no tsisy lalàna eto fa tsika ny tompon'ny lalàna tsika ny tompon'ny fanjakana tsika zao no mitondra eto za ny teny aminareo fa amanjato ny amanarivo ny ary be dia be ny facture ao fa tsika ny tsy mahita ka za dia miteny mandra-paroviana ny eritreretantsika n'izany mandra-paroviana no andeferantsika n'izany mandra-paroviana no anekentsika n'izany io zao feno ny fonjan'ny farafangana
Ary tsy fonja ny farafangana ihany ny feno a. Fonja iran'ny Madagasikara mihitsy ny feno. Inona ny zavatra misy? Satria io no omezako tsiny an'ilay mpitsara, manome tsiny anareo mpitsara. Ny olona manao zavatra kely dia gadragadrainareo, ny olona manao zavatra ngeda tsy gadrainareo. Ireny hitantsika olona manodikotom-bola amina miliara marché public tsy migatra fa LP hono. Ah, mais je suis désolée Andrasilo, azafady kely. Ao amin'ny paka sy ao amin'ny pôle anticorruption kainona nitazona an'ireny sy tsy nitazona an'ireny. Donc le mpitsara ty amin'ilay madinidinika zany a, le resaka alabotry, alatra akoho, alatra tavoahangy, alatra recel, reny no amenona fonja. Tokony mba nieritreritra kely ihany koa rehefa nanomboka ty coronavirus ty hoe inona ary no sazy azo omena an'ireto olona reto akoatra ny figadrana. Isan'ny zavatra zany isan'ny zavatra zany azo natao, azo nidekretena, azo nanaovana lalàna vaovao teny amin'ny assemblée. Mandritra an'izao confinement zao inona ny peine alternative mba hidésengorgena, mba hanalana ny olona ao anatin'ny fonja, mba hanenana an'ilay olona kelikely reny ny saziny, kelikely ny eloka nataony dia mba tsy feno. Fa satria feno ipoka ny fonja ny farafangana, mirarakopana ny corruption sy ny écolage aloha any amin'ny fonja, tsy any farafangana ihany io fa eraky ny fonja ny Madagasikara. Zany dia teneniko. Iza motsika malagasy ao a Madagasikara ao tsy malala fa rehefa miditra ponja le havanao dia tsy izy akory no andaniany fanjakana vola fa izy indray no mandany vola tsy tokony tsoforoana amin'ny famonjana azy. Mandoa vola mba hiditra ao Maputo, mandoa vola mba hapiditra Kidoro, mandoa vola raha te hapiditra sakafo fa tsy mangahazo maina ihany no hanina, mandoa vola raha te hahazo visite nefa droit ny visite, mandoa vola raha ohatra ka te hivoaka, eo le tsy azo atao. Maninona moa no mahazo mivoaka ny gadra? Satria mandoa écolage dia mivoaka, manao escorte, mandeha any amin'ny hôpitaly, mandeha mitsapo tena hono nefa tsy mitsapo tena akory fa mandeha mivoaboaka, matao mopy. Le mopy io main d'œuvre pénale izay tokony ho izy tsy azo atao tsony nefa dia mbola misy tsy tahotra tsy menatra ihany maka gadra atao mopy. Satria mandoa vola le gadra dia avoakan zareo ataony mopy. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany no nahatonga an'ireo olona ireo tofoka. Zay hono ny version hoe tofoka ry zareo. Fa zao koa ny zavatra teneniko, manamary tena loatra manko ny député any farafangana ty. Lazainy fa hoe ny ao amin'ny fampanoavanao farafangana koa tsy mitsahatra mampiditra olona. Zao ny teneniko anareo, misy olona akaiky an'io député io dia nigadra tao farafangana satria natratrarana fanodikodinana don fanodikodinana an'ireo fanomezana nozaraina tamin'ny tosika fameno sy vaditsinjo. Tratra tao an-trano ireo vary sy ireo marchandise, ireo PPN tokony hozarana dia nigadra. Dia izay ve zany le tena alahelo nyity député ty amin'io fitsarana ao farafangana io? Eke koa fa misy niteneniko teo ny mpitsara, niteneniko teo ny mpiasan'ny fonjy, fa zao kosa ny ry madame député aza fangaronao ny zavatra mitranga, fa satria ny lalàna eto amintsika no tsy mipermettre aloha hatreto ny tsy anasaziana ny olona any amin'ny fonja, satria tsy misy sazy akoatra ny famonjana eto amintsika. Fa satria olona akaiky anao no fonjain'io fonja, no fonjaina nampidirina ponja tao amin'io fampanoavana farafangana io dia nahatonga mihitsy ny suspension, tsy misy décision any procureur ny farafangana. Zany ny zavatra nisy tao, tsara ho fantatrareo vahoaka malagasy zany. Noho ny intervention ny député io mianakendry mody micrie scandale io, nefa za mieritreritra sao dia mba nisy amin'ireo olona nitsokareo arany ireo olona izay akaiky azy izay miandry fitsarana.
Tsy ananantsika moa zao hoe iza daholo le olona nitsoaka fa ny anany mampalahelo anao anatin'izany dia ireto olona izay notifirina kitsirano lazaina fa hoe nitana vato nitoraka andreo pénitencier nanana basy fusil anankiray ao anaty fonja ny resaka fa tsy hoe teny an-tsena tsy hoe tanatina manifestation ahoana ny fomba nananan'ireo olona ireo vato omeo ny sary hoe io izy fa nitora-bato an'le pénitencier imaginenareo nge zany hoe olona valopolo isa mianika tamboho dia ohatry ny ahoana fomba ohatry ny ahoana zany hoe ao anatin'ny combien de temps anatin'ny hafirina zareo mavita mianika an'le tamboho dia tafavoaka dia tafaporitsaka ny fonja tsy vaky ny rindrina tsy rava ny varavarana tsy vaky ony fa tsy misy ihany ve zany firaisana tsy kombakomba tao napiditra vato tao mba hahafahan'iretsy olona iretsy mitoraka nanome basy azy nisy olona tao ny raitsy kombakomba nanome basy andreo voafonjareo ary basy ray fa tsy hoe basy maro raha tena tokoa tena nisy zany hoe basy zany fa basy ray teo ampelantanan'olona valopolo dia mijustifie ve zany tonga dia fitifirana andreo olona roapolo lavo ireo azonareo ve ny tiako tenenina dia famonon'olona kitsirano na exécution sommaire na génocide no nitranga tao farafangana ka asa ianareo amin'ny faritra atsimo atsinanana iny vonovonoany olona ohatry zany any aminareo na gadra ireo tsy fantatsika hoe gadra naninona ireo ireo le gadra tena tafaporitsaka dia ireo efa galy fantsy be nanomana n'le fivoahana fa ireo le tratra voatifitra ireo dia ireo le hoe nanararoatra hoe tafavoaka aleo mba mivoaka tsy manana eritreritra tsy mahafantatra akory andeha ho aiza raha mivoaka eto dia voatifitra fa eo anelan'elan'izay tsy mba misy ve eritreritry ty fitondrana ty amin'io iza ny tena tompon'andraikitra satria hatreto izao fa firy andro izay mbola tsy nahentsika iza ny tompon'andraikitra ankoatran'ity député lavavava ty nefa niaraka n'izay teneniko anareo izay hoe olona akaiky anazy ohatrany hoe assistant parlementaire sa pomba anazy sa inona izy tsy mazava tsara amiko le information fa mbola omeko anareo omendalana eo ihany exactement hoe inona le zavatra nataony io député io sy ny olona nataony izay ampasuspendu an'io procureur io satria tsy nahafahany zareo manao ny ataony ary dia efa nahazo raha tsy diso efa nahazo LP na mety efa mivoaka ireo olona izay natratrarana entana tao an-tranony tratrambodiomby nefa ireto le olona ny gadra vonoina reto jerevo ny zavatra mahazo azy za sura fa nangalatra koa ireo olona ireo no ny anohanana za sura fa mety hoe ny varobaritra brocatera ireo olona ireo dia lasa receleur no ny anohanana no ny tsy fisina asa iza ny tompon'andraikitra amin'izany fanjakana tsy namorona asa fanjakana tsy nananao peine alternative à l'emprisonnement mandritra n'izao coronavirus izao ny olona rehetrarehetra namorona lalàna ny tany amin'ny taty Europe taty tsy taditiko le firenena na metraka lalàna vaovao zareo hoe raha vao ohatra ka zao ny infraction natao bracelet électronique no ataon'le olona na peine alternative fa tsy makany amponja fa ny antsika inona tsisy lalàna navoaka tsisy akoatrany midécréter 15 jours de état d'urgence zay ihany ny lalàna voaka eo dia ny akoatran'izay dia ny mitaky vola ao amin'ny tiko mitaky ofatrano ofatany na mitaky trosa mitaky etra tonga ny resantsika zao inona moa zany ty acharnement atao amin'ny tiko macro allemand ty na eno zao zay maly hoe
omena 3 volana indray koa ny alma ialana teo amin'ny taniny fa ilain'ny commune ny tany. Inona zany le tena tongavana? Omena an'izany toma orinasa toma zany ny tany, le tany ao Andotapenaka, le misy any alma. Zay le izy. Fa inona ny tianareo atongavana? Tsy hoe satria ao anatin'ny RMDM dia mirahina amin'ny olona izay mpikambanao, fa tena hoe na RMDM na tsy RMDM ny flora valomanana dia tsy mety ny zavatra ataonareo. Na ny TICO io na ataoko hoe aniza na aniza UMBS Magro Alma io tsy mety. Tsy mety ny zavatra ataonareo ao anatin'izao coronavirus zao. E tsy andaninareo mody mampindrana vola tsinjo fameno atao 120%, atao 20% d'intérêt. E tsy andaninareo anidy orinasa ho lasa chômage ireo olona rehetrarehetra ao anatiny ao ary hidy le orinasa. Inona ny tianareo atongavana? Anome an'izany orinasa toma zany. Nefa ny excuse teneninareo dia hoe ilain'ny commune le tany. Ilain'ny commune le tany sa omena ny orinasa toma io le tany. Zao zay na eny koa hoe nasorina daholy ny ao amin'ny gara fa nalain'ny tompon'ny gara. Fa aniza reto le gara? Any Madarella, aniza ny Madarella, any Mambravatomanga. Tsy fantatro loha hoe ahoana tsara ny contrat le Madarella sy le gara sy le eo fa dia mifantatra aloha zao dia mitaraina daholy le olona izay niasa tao, na ny tao amin'ny café de la gare, na ny tao amin'ireo le botika rehetrarehetra ao amin'ny gara reo satria very asa, tsy afaka miasa. Ka noho izany dia hoe izany foana ve izany ny zavatra ho ataonareo? Tsy mamorona asa, tsy mahay mamorona asa, tsy mahay mieritreritra ny compétence sy ny cerveau anareo mba manao izay ampamaivamaivana ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa dia ny handetika ihany no hainareo. Handetika n'le vahoaka malagasy ihany sy ny hamitapitaka. Dia ho anelanelan'izay nareo tsy mahay mametra-pialana. Mitana mianatra any amin'ny DGCOM hoe ohatra ny ahoana ny atao rehefa diso mametra-pialana. Au moins mba misy an'izay tao amin'io fitondrana io, ary tokony nataonareo modely izany fametra-pialana izany satria efa maro taminareo ny tokony nametra-pialana tao amin'io fitondrana io rehefa tsy mety ny zavatra ataonareo. Fa metimety kokoa aminareo miala rehefa zao ny anaovanareo an'ilay malagasy. Miala teo fa tsy lasa. Et en plus ianareo averiko hatrany sao dia adinony malagasy rehefa ao anatin'ny fahoriana. Tsy manana légitimité, tsy manana majorité, tsy manana légalité io fitondrana io. Satria fitondrana nangala-bato, fitondrana lany tamin'ny doublon izay hitantsika rehetra tamin'ny volana marsa izany profon'izany doublon izany. Ka dia mbola manentana antsika malagasy rehetra tsy anadino an'izay fitondrana lany tamin'ny doublon izay, tsy manana anjara hoe io fitondrana io. C'est un gouvernement illégitime, illégal. Karaha endreo dia miala na mametra-pialana na miala teo. Mandeha dia mandeha ny fotoanantsika. Fa efa vita daholo angamba an'izay aloha ny sujet antsika androany dia hotohizantsika amin'ny farany herinandro indray ny resadresantsika izay atao eto. Amin'izay fotoan'izay hiresaka, misy témoignage kely ataoko fa tsy vita androany le izy fa ny fotoanantsika dia ferana eo amin'ny adiny iray manodididina ny adiny iray ihany satria be dia be tsika any Madagasikara any tsy voatery hanana wifi, tsy voatery hanana giga be dia be anarana ny ty direct ataoko ty fa sady boreko ny kiranantsika betsaka izay zavatra voalaza androan'izay ny zavatra teneniko anareo afatra farany dia hoe mitsangana ry malagasy, mijoroany malagasy izay tsy maisy bika mahanao fatram-bary fa tsy anaiky foana an'izao zavatra mitrango izao ny andeha ataontsika asa eto.
zay fa dia mametraka mandra-piona mandra-piresaka indray a dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra izay nanaraka.